vavaka isika. Misaotranao izay Andriamanitra rainay an-danitra, misaotranao amin'ity andro lehibe tsaroana ity Paska izay nandresena ny herin'ny fahafatesana. Paska izay nitsanganan'i Jesosy Kristy tomponay tamin'ny maty, ho santatra izay efa nodimandry ka hitsangana amin'ny maty. Anao ny fandresena ny mpanjakanay, ary izany ny farifarianay sy ravoravoanay ankehikiny, satria na kely zavaboary rehetra fa dia samy miara-misento sy miara-marary miandry ny fananganana. Dia misaotranao izay ny amin'ity fotoana ity tsy noho ianao no nanaovanay izany, fa noho izahay indrindra, mba ho mpandresy koa izay tahaka anao, ilay efa miady sy nandresy ny herin'ny fahafatesana izay zanatsika nefa ny Satana fahavalo. Dia ampandreseno isanandro zahay, satria fantatsay fa mandalo azy isanandro zahay, ary mandalo fahafatesana isanandro, kanefa matoky fa manana anao zahay, dia mpandresy ary hitsangana eo anatrehanao amin'ny firavoravana. Dia tahiro ny mpankalaza Paska rehetra, hahitahiro izany fandresena izany ho voninahitsy ny anaranao. Ny teninao izay mitoriana sy renesinay zao dia avia Jesosy Tompo miteneninay fa mihainanao zahay. Amen. Dia faly narabantsika rehetra riavana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nahatsaratsika ty andro lehibe Paska ity izay nandreseny Jesosy ny herin'ny fahafatesana ho antsika, ka dia fahasavoravo ampanay amin'izany isika. Ny ten'Andriamanitra moa izay voalahatra ho antsika amin'izany dia izay hitatsika ao amin'ny 4:20 dia ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy, ny 4:20 ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Nefa mialohan'ny hamaketsika ny ten'Andriamanitra dia ataotsika ny hira faharoa amby 100 tafatsangana tokoa, haleluia, 2:100 100 ny andiny voalohany any dia ataotsika marisidisika ampitsanganana izany. Efa vita izay dia odiny ny ten'Andriamanitra. Fa ny tenao ny fahamarinana. Amen.
ry fiavonana malaza ho amin'ny rehetra neny ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavany Jesosy Kristy ary ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina. Amen. Ny fandresen'i Jesosy ny herin'ny fahafatesana no ankalazantsika ny Pasika amin'izao androntsika izao. Raha ny fiheverana fa ny fialan'ny zanak'Israely tamin'ny toa fasana izay nirevenany tao Egipta no Pasika izay nankalazainy Jesosy. Amin'ity Pasika ity dia ao ny loahevitra izay voalaza eo amin'ny andininy fahadimy amin'izay anjaratsika eto hoe nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavanareo ny velona, tsy maty izy fa efa nitsangana. Toa tsy mitovy ny fomba fanazavana na ny fitantarana ataon'ireo evanjelista efadray ny amin'ity tantara ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ity. Fa ny zavatra azo amin'izay zavatra hitantsika nefa hitovizana amin'ireo sinoptika amin'ireo filazantsara telo Jaona koa azy miresaka ny amin'izany dia ny samy fiaingana amin'ny andro voalohany, izany hoe ny aorianan'ny sabata handeha hikarakara ny fatin'i Jesosy izay nitambarany ireo evanjelista ireo. Miresaka izany ny amin'ny reto vehivavy izay nieritreritra fa na dia teo aza Josefa avy Arimatea izay nandevina Jesosy, tao koa ny Nikodemosy izay niaraka nikarakara ny fatin'i Jesosy ka nandevina azy tamin'ny fahafatesan'i Jesosy, dia nieritreritra ireo vehivavy reto nateraky ny fitiavany an'i Jesosy fa raha tsy fikarakarana ity fatiny malalana, tsy voakarakara ara-dalàna araka izay tokony izy amin'ny fomba fanaon'i Jesosy, satria efa tongotra loatra ny sabata izay tsy azo nanaovana ninninona ka dia masaka tao an-tsay izany. Angamba mety tsy ho ray toerana ireo telo na efavavy izay nandeha vao maraina koa handeha hikarakara ny fatin'i Jesosy. Gamba tsy ho ray toerana izy ireo fa samy manana ny toerana, fa manana fotoana iraisana ary everiny mpandika ny Baiboly fa hoe izany indrindra no mety mahasamihafa ny fisehoan-javatra izay araka izay hitantarana filazantsara telo azy. Ny foto-kevitra ao anatin'ireo filazantsara telo eo koa, na Matio, na Marka, na Lioka, na Jaona, dia samy baikony izay endrika afantarana ny amin'ny Jesosy sy ilay fikendreny ny amin'ny filazantsara izay notoniny hany ka toa hita fa toa misy fahasamihafana ihany rehefa mamaky izany isika. Mateo ohatra dia mampisongadina ny fanirana ireto vehivavy ireto hampahery sy hampandreny mpianatra fa efa nitsangana tamin'ny maty koa ny tompo ka miandry ireto mpianatra ireto any Galilea. Io no asehon'ny Mateo ary izy nivakina teo amin'ny altara izany filazana izany hampahery ny rana Lazao am-petera sy ny rahalahy fa any Galilea no hiaonako aminy. Ary io fiaonana io izany no tiany Mateo asongadina izany hampahatsiaro ny mpianatra indray ny amin'ny fototra nahatongavany Jesosy ho Mesia ho mpamonjy izao tontolo izao. Marka kosa dia mampiseho ny atiasy ny tahotra no ny fahalemena eo amin'ny vehivavy ka nyteny hoe iza ny manapodiany vaky. Nalemy ny vehivavy ary toa te hilaza izany fa mety tsy ho afaka hanao izany izy reto
mieritreritra teny an-dalana hoe izy no anaty diam-bato fa lehibe ny vato. Ary mbola sakana ho an'ny vehivavy maro tsy ahafahany manaraka an' Jesosy ity hoe izy no manampidia ny vato. Tsy miresaka miamin'ny vehivavy ihany anefa amin'ny hoe mahaolona ny vehivavy, fa iresahana ny amin'ny fiangonana koa no tiany maka harihara izany le fiangonana izay heverina ho tahaka ny vehivavy manam-pitiavana fa saingy malemy. Manam-pitiavana fa saingy malemy. Kanefa na dia izany azy dia tsy mahasakana azy izany fahalemena izany, fa nandeha ihany izy mba hikarakara ny fatony tompony. Jaona iray dia maneho ny hakivian'ny vehivavy ka tahaka ny Maria Magdalena izany. Angamba maika loatra nahita ny vato voapodia ka tsy nahita ny anjely izay teo toy ny namany izay efa lasa. Izany hoe ny hakiviana misy ny vehivavy zany tahaka ny Maria Magdalena hoy Jaona izay feno ny hakiviana mialoha na dia ao aza ny fitiavana. Rehefa tonga teo amin'ny fasana izy nahita ny vato voapodia izy izay nampiaya teny an-dalana hoe izy no nampidia ny vato, afaka ny vato, fa saingy le mahamaika azy dia izay masaka tao an-tsaina angabana galan'olona ny vatony tonga. Ary dia niditra tao amin'ny fasana, nitsirika ny fasana izy, tsy nahita kory ny anjely fa ny marika ny tantara fa ny anjely mipetraka teo ambony vato. Ka izay masaka tao an-tsainy Maria Magdalena dia hoe nalain'olona ny fatony tonga. Miavaka loatra ny filazantsarany Lioka amin'izay anjarantsika eto, izay somary manana filazana hafa kely ary anamba izany ny fidianan'ny mpandalika ny perikopa ity texte anankiray ity amin'ny hoe filazantsara efatra ho anjarantsika mitiany ity dia ny fametraha-panontaniana hoe nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavana reo ny velona. Io dia tsy nananan'ireo filazantsara teny. Nahoana no ato amin'ny maty no hitadiavana reo ny velona, tsy ato izy fa efa nitsangana. Toafoana tao anatin'ny fony vahoaka efa na dia ny mpianatra izay nokarakarain'i Jesosy tao anatin'ny 3 taona nampianariny nampahafantariny fa izy ilay zanak'Andriamanitra velona tonga eto amin'izao tontolo izao hanome fiainana ho an'izao tontolo izao. Nambarana aseho Jesosy niaraka tamin'ny mpianatra izany fa nifanena tamin'ny Jesosy teny an-dalana ity vehivavy mpitondra tena anankiray raha maty ny zanany. Taonay Jesosy nisakana ny mpilanjany faty ka niteny tamin'ny zazalahy hoe ry zazalahy izao no nialena, dia niarina ny maty ary natolony nialena. Ary ilay zanak'ilay kapiteny izay efa maty ka namerina azy nihiraka hoe aza manainana ny mpampianatra fa efa maty ka zazavavy. Fa rehefa tonga teo Jesosy dia hoy Jesosy tsy maty izy fa matory, dia nomeny azy faritra ny olona satria ilay tompony fiainana no eo aminy. Ary niteny tamin'ilay zazavavy ry zanakavavy izaho nao nialena. Tamin'ny Lazarosy ilay efa maty farany dia natsoiny Jesosy avy tao am-pasana ka nilazany hoe ry Lazarosy izaho aminao nivoa, dia nivoaka ny maty ka sady niteny am-bapaty ny vavany sy ny tompony. Ka moa ity ilay tompony fiainana va no tonga eo kanefa nahoana
inona ny zavatra miseho teo amin'ny mpianatra no itenenana ny Jesosy hoe no itenenana an'izay hoe namoana no atao ny maty no hitadiavana reo mivenina. Fanontaniana mipetraka dia miteny hoe iza no maty? Iza no maty? Manambara toerana ve izay lazain'i Jesosy eto? Izay lazaina ny eto azafady? Manambara toerana ve? Sa manambara ny amin'ny fieritreretana sy ny fony olona izay tsy mety mahalala sy mahatsara amin'ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny anoran'ny zanany dia Jesosy izany. Ny maty dia tsy manana fiainana, fa ilay tompon'ny fiainana dia tsy zaka ny fahafatesany hazonina. Iza no maty? Ny fieritreretan'ny mpianatra ny amin'ny Jesosy no maty. Ny fieritreretan'ny mama ny amin'ny Jesosy no maty. Ary maty mila fananganana izany. Satria nieritreritra ny Jesosy izy ireo ko azo ny fahafatesana ao ajonina hanka diso ny fitiavana. Diso ny fitiavana ireo vehivavy. Mbola hikarakaran'i Jesosy ao ny fahafatesana izy. Ilay tompony fiainana no tiany ho karakaraina. Ary iza no maty? Ny maty dia ny tsy mahatsiaro ny asa ny asa sy ny zavatra izay efa nataon'i Jesosy teo aminy sy teo amin'izao tontolo izao. Ary raha manatrika ny fahafatesana isika, raha manatrika ny havana maty dia mandany ny ranomaso, te hidabodavoka ny maty, te hanomboka azy, te hampisia fitiavana maran'izay lalina indrina araka izay azontsika atao, te hatolotra eo avokoa izay zavatra rehetra ny hanehoana fitiavana. Fa moa mandray izany fa izy dia hoy ny Malagasy ny hanombontsoboana ny maty mba tsy haniny embena. Fa moa tsy maro va ny kristiana mieritreritra ny Jesosy ho maty ka tsy afaka mahafantatra na handray izay momba azy. Aiza ny fanontaniana faharoa dia hoe aiza no toerany maty? Aiza ny toerany maty? Na hoana no ato amin'ny maty? Ao ny toerana. Aiza ny toerany maty? Ny toerany maty dia ao amin'izay tsy manana finoana, tsy mahay mandray izay nomena azy. Hoy Jesosy, zaho mba hanana fiainana sady hanana lehibe. Mo mahay mandray izay fiainana izany mba ny mpianatra. Moa tsy mieritreritra va izy fa tena lasa tokoa Jesosy. Rehefa natenana ary na dia nilazana ny fitsaranan'i Jesosy aza, ireo vehivavy tonga voalohany tany am-pasana miverina na nilaza izany tamin'ny mpianatra, dia hoy mihevery ny mpianatra fa angano sy anirera ihany izany ka tsy minoany. Ny toerany maty dia ompony olona izay tsy mahay mandray ny fahavelomany Jesosy. Misy iratsika anankiray ira fa fitopolo sy efajato. Izao no voasoratra amin'ny ira io, ira fa fitopolo sy efajato. Ny foky ny mpamonjy mangetaheta-nao, maniry lalandava ikambana aminao. Dia ny fahatelo sy fahaefatra. Ny ora fifaliana raha ao anilanao, mameno mpaniriana hanao ny sikakao. Ny ora fifaliana raha eo anilanao, mameno mpaniriana hanao ny sikakao. Izany hoe ny metiketry ny kristiana sika rehefa anatin'ny fifaliana, mba handro hafa ny androany, mba fety ny androany ka dia mba manao rokely. Sady zay mba fety ny androany ka mba manao tahaka izao.
rapitsy zao nivoaka ny tanàna ny olona rehetra ny kristiana. Angamba ity rapitsy ivoanany tanàna ity fiavonana koa manao dia tahaka ireo roalahy nakany Emaosy izay mifanena tamin'ny Jesosy teny an-dalana, mifanena tamin'ny Jesosy teny an-dalana andresahan'i Jesosy. Dia angamba mba maniry izany koa ny fiangonana hahitany Jesosy eny an-dalana. Fa izao ny isan'izay voan'ny accident misy andrin-dalana sy ny hôpitaly Ashera satria namoana lavitra amin'ny Jesosy. Fa hoeiratsika ny andimfaefatra ho lao ny fahotako raha tetezinao tsy misy hadalako zay tsy afaka. Fa matoa tsy afaka le hadalanao. Akaiky an' Jesosy hoe sa lavitra azy. Lavitra azy. Fa hoy nambariny mpanao salamy hoe ory izay lavitra anao tsy misy fifaliana. Ary fifiry moa amin'ny fetim-pifaliana tahaka izao izay ravavoana fifiry moa mitovolahy sy mitovavy izay isaina mihitsy any an-tany na amin'ny tena satria mety nampifilafilainon teny mety nahita zavatra tsy araka izay mieritreretiny tsy nanakaiky an' Jesosy ka nanakaiky izay azo mieritreretiny momba ity fiainana ity sy zay rehetra momba azy. Aiza ny toerany maty, ny toerany maty amin'izay lavitra miisa lavitra ny Jesosy. Inona no ambarany batisa ny amin'izany zavatra izany fa teo amin'iny batisa no nananganana antsika ho zanak'Andriamanitra mendrika mandova tenan'Andriamanitra mandrakizay mandresy ny tery fahafatesa sy fanjakany devoly ary tsy manana anjara antsika intsony ny asany Satana. Hoy ny fanontaniana faharoa izay petrako eto hoe aiza ny tokony hahitana izay velona, aiza ny tokony hahitana izay velona. Dia hoy Jesosy amin'ny filazantsara hafa fa tsy ny ambarany eto amin'ny loko ety hoe any Galilea no zonanareo. Izany hoe nilazain'i Jesosy hoe Galilea eto izay naonana amin'i Jesosy dia tsy amin'ny toerana izay hevery mpianatra hametrahana an'i Jesosy na vehivavy reto na ny fiangonana satria samy fiangonana ny vehivavy izay lazay reny io ny vehivavy mampakarina mianapakariny Jesosy amin'ny afara samy fiangonana izany. Ka ny fiangonana izay karakaraina indray dia variana amin'ny fikarakarana an'i Jesosy toa maty. Karakarana Jesosy maty. Fa tsy mahatsiaro fa any Galilea ny toeram-piasana izay resahan'i Jesosy nandaniany ny telo taona sy ny heviny sy ny sainy ny folo any Galilea. Manana programa ny fiangonana sodapartany tafika masina izay atao maronomboka amin'ny talata izao ny anjaratsy ny ataotsika abativinaky amin'ny fiaona. Te hitan'i Jesosy vena manila hita azy amin'ny fiainanao vena any Galilea izy any toerana nisany izy amin'ireo osy mahantra mitady famonjena izy satria hoy ny teny fa toy izao no tiavan'Andriamanitra izao toy izao nomeny izany ilay tokana mba tsy vezy rehetra mino azy fa an'ny fiainana izay. Andriamanitra naniraka amin'ny zanaka amin'izao toy izao mba hamonjy izao toy izao. Mila ny fitadiavanao azy koa Jesosy, ny fanatonanao azy any Galilea ilay toerana iasana amin'izay nanaova ny sitrapon'Andriamanitra rainy fa ny sitrapon'Andriamanitra irainy dia tsy amelany iso very izay rehetra nino azy. Ry havana, inona ro entin'izao pasika izao fahavelomana entin'izao pasika izao ho anao? Misy sakana ve? Misy sakana ve? Iza no andrasanao hanakodia ny vato?
efa voakodia ny vato. Aza matahotra, mirosoa, ary lamosy ianao dia ho any Galilia no ahitana ny tompo. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ilay salakary masina izay azy hatramin'ny tarehdrika ho azy mandrakizay. Amen. Raisintsika fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitiavana Jesosy Kristy politika ary ny firaisana sy ny fiangonana amin'ny fanahy masina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao mandrakizay.